Sehatry ny fanatanjahantena indray kosa rampitso no hanomboka ny lalao mpavalon-dalana ao anatin'ny fiadina izay tompon-daka maneran-tany amin'ny sehatry ny baolina kitra tanterahana ny Brésil any amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ity fanadihadiana ity no hanarahantsika izavy ary ireo ekipa pirenena tafakatra ireo. Fantatra zany zao ireo ekipa 40 indray anjara amin'ny dingen'ny ampavalon-dalana amin'ity mondial ity. Raha ny tarehimarika dia ahitana ekipa amerikanina tatsimo 5, amerikanina voany 2, amerikanina avaratra 1, europeanina 4 ary afrikanina 2 no tafakatra amin'izay dingan'izay. Raha ampitso ary dia efa hanomboka izay dingen'ny ampavalon-dalana izay ka hanokatra lalao amin'ny fihaonana eo amin'ny Brésil Mpampiatrano sy Chili. Manaraka azy aveo dia ifandona ny ekipan'ny Latina anankiroa dia Colombie sy Uruguay. Ny alahady kosa no hiditra an-tsehatra ny ekipa afrikanina voalohany dia Nigeria izany izay ifandona amin'ny La France. Aorianan'io koa dia ifanandrina aveo i Algérie sy Allemagne. Ny alatsinainy indray dia hiezaka andresan'ny Meksika i Pays-Bas raha toka i Costa Rica kosa ifandona amin'ny Grèce amin'izay dingen'ny ampavalon-dalana izay. Afarany ireo lalao ampavalon-dalana faharoa farany izay lalaovina ny talata 2 Jolay ho avy izao dia ny Argentina Leo Messi ifandona amin'ny Suisse ny Shaqiri, ny Belgique tarihan'ny Eden Hazard kosa dia Lyon amin'ny États-Unis ny Dempsey.